mpanao gazety mitondra ny fampalalana-baovao teo tonga soa isika rehetra inzay ato anatin'ity fandarana l'invité du jour ity ary manasa isika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany ny tontolo politika sy ny raharam-pirenena trany no horesantsika ao anatin'ny fandarana nanasa fahiny manokantsika any matoa heritinina raha soa miara-mianana na zarefa ho isika anisan'ny mpamakafaka politika mpandinika ny raharam-pirenena miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa handroso anaty efitranary miarabanao tompoko ary misaotranao nanakina sain'ny fandarana ho amin'ny ty aly ty tratrasoa ihany koa eto Antananarivo renivohitra satria ny afatara maro anao amin'ny zanaky ny fianarantsoa ny zareva dia miakatra eto andrenivohitra izany mitondra an'izay ataontsika hoe anjara brika ao anatin'ny adihevitra iveritsika fa ampiakatra ny adihevitra tranotsika zarefa manoloana ny fitotonganany adihevitra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny fanompona olona fa tsy hevitra zany indrindra no ankasako anao ary misaotranao nanaiky amin'ny fanasana ary miarahabanao ihany koa tompoka akory aby asika faly miarahaba ny isa tokony ambaravarana sy isika rehetra zay manaraka nyzao fandarazao mitambajotra naiza naiza eto ambonin'ny tany eto Madagasikara indrindra koa misika ny fianarantsoa zay manaraka nyzao fandarazao amin'ny alalan'ny TNTV fianarantsoa dia misaotra ny Real TV atrany manasa amin'izao fandarana manokan'izao Gasikara Fensoa hita fatafy eto sika androany mandehabe ny raharam-pirenena ary ilayntsika koa mitondra famakafakana mba hanazava ny sain'ny vahoaka ilain'ny vahoaka no manana totakevitra maro samihafa ahafahan'izy ireo mitsakotsako sy mijery sahady ny lalako mbana ho amin'ny ho avy makasiraka tompoko araka zany ny tontolo politika manomboka tena mafana ary mangotraka mihitsy ngamba ny azo tsika ilazana anazy misy publication zay anisan'ny fiteninao matetika dia hoe ambiance politique ary raha miresaka ny zavatra misy tsika dia tena memafy zay ambiance politique zay satria ahitantsika andreo karazana endrika na mpanao politika mivondrona mifanohana ahitantsika ihany koa ny endrika afato amin'ny fitondrana mezaka amin'ny mampiseho hoe mbola eto zay manohana miasa zay manao politika zay manohana anao zay président ary misy vondron'olona izay mampiseho fa ho candidat nambolona tsy manao fanambarana ofisialy azy izay aloha ny kisarisary tazana androantsika amin'ny resaka io raha ohatra ka mijery an'izay ambiance politique zay amin'ny atao hoe tany tandalana sy démocratique zarefa mety ve io ambiance politique atsika io raha ny fahitanao azy raha ohatra moa hoe valina aminao hoe mety sy ny tsy mety tonga dia hitsy be manahirana fa nira zako azy aloha dia hoe ty taona taona 13 ty dia taona fanapaha-kevitra any décisive ozy izy tsika izay amin'ny teny vahiny satria dia taona ny fifidianana raha ny marina kokoa zany na fifidianana nasionaly na fifidianana ifotony dia samy tokony hitranga amin'ity taona ity satria lany mandà ny filohan'ny repoblika amin'ny ity taona 2024 ity zay tokony hirosa amin'izany fifidianana filohan'ny repoblika zany tsika ary lany mandà ihany koa ireo mpitondra ny fotony na Madagasikara Fensoa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina zany ka tokony hisy ihany koa ny fifidianana municipal sy communal zany amin'ny ity taona ity noho izany na Madagasikara mety ve ny ambiance sy ny sisa ozy ianao rariny sy hitiny ary tandrify raha tokony hisy ny ambiance politique raha ny marina na Madagasikara tao anatin'izay efatra taona zay tsy dia tena nahita taratra na endrika tena fanaovana politika loatra tsika teto Madagasikara ary zay ny antony mahatonga atsika miezaka mitondra n'ilay endrika adihevitra politika mba hiakatra avo lay entan'le zany satria na Madagasikara dia zao ary raha ohatra faritantsika amin'ny ankapobeny ny atao hoe repoblika dia hoe rafim-panjakana entim-bahoaka amin'ny alalan'ny solotenana izay ny fidiny tsy lova tsy fananana manokana zava-misy na Madagasikara dia lasa ohatra ny propriétén'olona manokana zany le Madagasikara zay tiany atao tsy mahazo mandeha anao dia sakanana zany hoe hitsakitsana ny lampanrenana amina sy ny zo fototra ny libre circulation zany tsy mahazo mamory olona ianao dia tsy mahazo mamory olona fa zareo rehefa manakandalana ohatran'izay hitantsika teny atsimon-drano nomaly anakamisy dia atsanina hatramin'ny bisy mandeha tongotra ianao or nefany tadidio tsara fa ny andininy fadinina amina lampanrenana ny repoblika faefatra dia ny teny hoe ny souveraineté la souveraineté appartient au peuple source du pouvoir an'ny vahoaka ny fiandrianana izy ny loharanony fahefana
eto amintsika zany ny vahoaka ny tsinjiriana sporoporetina atao amin'izay tiavana azy ary efa nitrango zany hatramin'ireny nampiarana ny 91 tamin'ireny hoe confinement reny hidina mantrano anao tsy mahazo manao nininina le malagasy kely mivaribaritra sy le mitady nohanina isan'andro rehefa aveo nampitambazina amina vary ray gony 10 kilao nataoko sangisangy manko izy iny hoe gony raiky 50 ny hena 5 zao fa solefany efa solefanina manko izy tany Tuléar na Madagasikara tiako resana zany de zao hoe tsy mahatsapa mihitsy le malagasy fa misy politika hita tanana republika ary na fitatanana iny fotony azy am'le endrika koa anankiray am'le hoe republika hoe gérer la cité satria de tena tsy manana ny fahefana tena ahafahany mampandroso ny tanàna misy azy ny be ny tanàna ny fanaodiana tamin'ny vahoaka zay nifidy azy androany zao tsika na Madagasikara de mitaraina ny be ny tanàna maro ny tena nanakipirofo de ny be ny tanàna ny Tamatavy 2 fa tsy omeny ny trésor ny impôt synthétique zay tokony anaovan'ny fampandrosoana zay tiany fanjakana omena de omena efa maheno zareo hoe nahazo ny commune urbaine eo ihany koa ny volany reny ristorina avy amin'ny fitrandrahana renakibonitany reny zay tapahany aty ministère foibe zay lalam-panrenana no mitsinjara ny hoe décentralisation resantsika bebe zay aveo sy lalàna fehizory ihany koa loi organique no mamaritra ny anjara vola nyreo commune zay alefa mivantana any amin'ireo fondroboaka-paty sy nra-pahefana zany de manao didiko fe lehibe ny olona mitantana aty amin'ny foibe zany hoe lasa lovany zareo lasa fananany manokana lay firenena zany fa tsy mipetraka tsony ny sensiny atao hoe république eto Madagasikara ka izany na Madagasikara na mahatonga ny hoe mila haintsika lentany ny politika fa misy endrika fampianan-danja ny politika na hoe subversion politique eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ka lasa ohatrany hoe fanaovana business le politika groupena intérêt no mitondra firenena ka na le vahoaka ary de mieritreritra hoe any amin'ireo olona reo no arena mpangataka amin'ny mpitondra fanjakana le vahoaka or nefany ny fitondra fanjakana no maka anjara any amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny contribution ny vahoaka zany le hetra na ihany koa rehefa tsy ampy ny recouvrement dia amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana no mitrosa any ivelany ao anao zay zava de ireo vahoaka malagasy reo no tokony hisitraka an'izay idiratsika zay le fitantanany raha-mpanjakana zay mihitsy rehefa aveo fa eo amin'le politika global le politika politicianina mihitsy no tiako zay nampatonga na hoe mety ve sa tsy mety hoe raha mitany démocratique ny antony matsy de zao za rehefa fantatrao tsara fa tao mpividianana hoy ianao teo ny fampidirana manomboka mandeha zany lay karazana ambiance hafahafa ka mahatonga ny olona ndrairay mieritreritra manahy zay so hisy crise eto manahy zay so hisy ati-poko eto manahy zay so hisy guerre civile eto manahy satria misy endrika fampidiran-kery androany misy endrika fampidirana androany ka rapport de force no resantsika za rehefa manahoana ny fahitanao an'izay rapport de force zay amin'ny akapobiany fotsiny ny hoe hafahafa aloha na Madagasikara ngamba laviko hoe tsy hoe endrika na zavatra hafahafa fa zavatra araka ny tokony ho izy mihitsy zao satria amin'ny matany démocratique atsika arakarazanao teo dia ny fanapahan-kevitry ny maronisa c'est la règle de la majorité ny fanapahan-kevitry ny maronisa zany no mitondra an'izany ka anjaran'ny olom-pirenena tsirairay zay meny lalàna zo misehatra amin'ny politika malalatsika fa misy ny lalàna eto Madagasikara ny 2011-012 zao zay mifehy ny antoko politika zay tsy miasa araky ny tokony ho izy zany talio tsara fa raha ohatra zao ny article 11 eo amin'ny 2011-012 io de tena miteny hoe andraikitry ny antoko politika ny miaro ny fiandrianam-pirenena ohatra défense de la souveraineté manana sehatra fana miaro an'izay fiandrianan'izay ve ny firenena malagasy zay fa ohatra zao resantsika hoe manapa-kevitra ny mpitondra fanjakana makasika ny safidy momba ny eo amin'ny lafiny politika ara-geografika zany sy ny stratégique tsy mandalo amin'ny solon-tenam-bahoaka fa tapahan'izy ireo samy rery ihany de lasa olona samy olona zany niny fanandrina hoe manao fanapa-kevitra unilatéral lay ministre ny affaires étrangères tadidio fa miantoka ny fiandrianan'ny firenetsika zany safidy ataotsika zany satria miantehitra betsaka amin'ny avy any ivelantsika aloha hatramin'izao fotoana zao noho zany tsy misehatra fomena mpanao politika fa rehefa mba mietsaka kely ny mpanao politika de na mpiorohorona zay masamy teny na sakatsakanana amin'ny fomba faneho-kevitra maro samihafa etsetraetsetra misy ary moa zany aina manjerina mpanao politika sasany dia tapahana mihitsy tsy rehefa amina bouquet amina hoitan'ny Madagasikara manontolo reny ka teny amina Madagasikara zany hoe tsy hafahafa fa raha ny tokony izy efa ela be ny tokony nandeha zao zany hoe efa ela be ny tokony efa manana
option ny malagasy manana ny atao hoe alternative ny malagasy satria tadidio fa vo nanomboka kely fotsiny zao fitondrana zao régime zao de efa betsaka ny diso fanantenana ary za manokana de efa nilaza tamitsika tamin'ny famakafakana zay nataoko fa pira no nanitranga tamin'ny régime HVM zao mitranga zao tadidio tsara namana gasikara zao ao mandemako zao ny adevitra am'izao resantsika kely reveo fa raha mety ianao hoe taiza nanomboka nisany reny l'émotion de censure reny reny zavatra reny de fa tadio tsara fa andraikitra atena omeny lalàna amina processus démocratique amin'ny fisolotenam-bahoaka satria ny vahoaka ny tompony fahefana araky ny article 5 ny constitution teo resantsika teo ary ny article 6 koa amin'ny lampandrenio de hoe ny lalàna no milaza ny sitrapo-akapobeny c'est l'expression de la volonté générale vahoaka zany lalàna ka ny sehatra anaovana ny lalàna zay de eo anivon'ny parlemanta de ireo parlemanta zay nomeny lalàna andiny ny fahatelo am'zato amin'ny lampandrenana fahefana hanao remise en question remise en cause ny inona ty ny andraikitry ny gouvernement ka tonga makany am'le motion de censure zay nitsakitsahana le izy namana gasikara zay le zavatra misy ka tehiteny anao hoe zao zavatra misy zao tsy zavatra fafa zao ny namana gasikara misy endrika tsara zany zao amina balance na équilibre eo anivon'ny anteniera teo zany tsy hitatsika zay tsy hitatsika zay teo satria hoe nanana ny majorité zany le fidorana zao fotoana zao rehefa tena natao le fandehany de nipoitra le marelana zay tsika hoe pira nohony tamin'ny HVM satria nahoana ny HVM ny namana gasikara efa fantatra hoe tsy nanana député izy efa fantatra zany zay hoe tsy manana député izy dia nanao an'le saritsarina ataontsika scénario zany nananga le plateforme pour la majorité présidentielle PMP de nitambatra tao ny député samihafa anisan'izany reo député ny fanandrana tao anatin'ny 73 député efa fantatra zany hoe tsy manana député le HVM fa ity nanana député fa tany amina endrika zay efa fantatra hoe hifototra aminazy ina le izy gasikara ny fantatro namana gasikara de tsy groupe zany IRD zany fa brand na label no entina nivarotra zany le député tamin'ny élection fa plateforme atsony hoe armada ikambanana antoko sy fikambanana maromaro raha tsy diso valo izy ireo no nandrafitra ny armada nandeha le zavatra teny ampovoambony teny de nomena fahafapo na prévena mialatsina ny fomba fiteny na prévena ny lehibe andreo antoko ireo natao ambassadeur natao ministre de misy ministre anankiray zay lehibe nantoko anankiray niala tao anatin'ny fitondrana teo de efa nisy le niala tao anaty fitondrana izy tsy hoe nanohitra fotsiny an'le fitondrana fa tena nanana ligne mazava izy tonga de nikondane ny Russie tam'le adiny Russie sy Ukraine ny fanjakana malagasy eo nievitrevitra teo am'le hoe non alignement igny de efa nazava zany hoe mazava be zany ary tatiorina no officialisevan'io antoko MMM io hoe zahay dia anohitra MMM nefa anatin'ny armada eo zany tsika de efa mazava hoe dysfonctionne aloha zany le eo anatin'ny assemblée nationale zany nisy mpikambana tena orange ohatra hoe député Rosy député Raoldine zay nijoro hoe anatitra ny président hatrany amin'ny arrivé fa manohitra kosa ny fomba fitondrana le gouvernement satria premier ministre sy ministre masamandrefy olom-boafidy tao amin'ny CCI vato hitatsika zany zany zavatra zany de manimbasimba ny atao hoe lanja ny fanjakana hoe sens de l'état satria ny fahefana de nomeny ny vahoaka ny tompo-pahefana de nomeny vahoaka ny solotenana zay le resantsika teo andin'ny fadimany lampandrenana teo de reo solom-bavam-bahoaka reo misy ihany koa le suffrage universel indirect ho an'ny Sénat dia reo solotena reo ny tompo-pahefana aloha zava zany zay tsy ny gouvernement ny tompo-pahefana fa ny vahoaka amin'ny alalan'ny solotenany reto nefa ny asaky ny olom-boatendry ny mandrefy ny vahoaka sany mandrefy ny olom-boafidy zany de teo am'izay zany nefa natonga le lonilony satria manao didiko fe lehibe zany atao am'le mpanatanteraka zany de efa hitatsika am'izay hoe zavatra tsy logika zany na Madagasikara na ianao manohana na ianao tsy manohana zay na zany ianao manohana ny président de la république na ianao tsy manohana ny président de la république satria ny ato de zao mpitondra ny politika mpanjakana entin'ny filohan'ny république ny gouvernement aloha zava zay ianao zany rehefa manohitra ny gouvernement manohitra ny premier ministre sy ny membre ny gouvernement manohitra ny président de la république anao aza me tsara velatsy namana député isany tsoro ny marina
zay zany de efa endrika koa na Madagasikara handicap an'lay fanjakana zany. Avy eo amin'izay moa zany a mba misy a ny ataoko hoe olona mijoro amina etika hoe tena tsy tafavoaka tsony hoe raitsikomakomba anatina plateforme isika le vahoaka fa mikaikaika ny zavatra takitsika rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny laoniny ny mangarahara takitsika ohatra resaka fond covid misy ratification na zavatra marobe tsy mandeha amin'ny laoniny manidro robinet ny raisam-pirenena satria tsy mandeha ny fitantanana araka ny tokony ho izy mampaneno lakolosy ny député zavatra hafa no atao anaovana vava aza moa anaovana vava hoe tsy tionareo ratsy za zany zavatra zany de manosika ny olona na Madagasikara apiatra ny tena fanaovana politika amin'izay a ka tonga amin'le teninao teo hoe rapport de force. Le rapport de force resantsika io zany de hoe iverina any amin'ny source amin'izay ary le zany le tena voavidim-bahoaka hoe ho any amin'ny vahoaka izy de ny fahefam-bahoaka. Le rapport de force tsy ho hitantsika io hoe mividividy olona hoentina amina sprinter de hoentina milahatra iry atsimon-drano io tsy io le rapport de force fa hoe tena makany amin'le vahoaka le tompo-pahefana le manana ny aspiration ny etaetany zany ka nomeny an'le safidy satria zao nanao ko zatra anankiray na Madagasikara samy hafa le hoe maka fahefana conquête de pouvoir amin'iny fotoana iny no mipetraka ny hoe une élection présidentielle Ouz de Gaulle c'est une rencontre de destin entre un homme le olona milatsaka zany et un peuple. Général de Gaulle no teny an'io amin'ny conquête io fa rehefa tonga amin'izay ianao amin'ny fahefana de tadidio amin'izay fa ambara ny lalam-panorenantsika malagasy fa miantoka ny fiandrianana sy ny firaisam-pirenena lay filohan'ny repoblika lany eo amin'izay zany izy zany de anjara ny mandrindra mi-harmoniser ny makasika ny fanjakana zay nomena anazy ny fahefana. Zavatra misy zany zao na Madagasikara de zao hatramin'ny natongavanin'le filohan'ny repoblika ity de endrika na élection foana hoe ohatrany hoe alliance na vahoaka sy olona anankiray satria zay no natao teo hoe sika miaraka amin'ny X de iny X iny foana mbola hoentina hatramin'ny farany ka lasa culte na olombelona no natao ka na zavatra vita tsy mety de mifosa any ambadika fa eo anatrehany de merci président noho izany na Madagasikara tsy tara fa sekatara efa sekatara ozy fa tsy tara hoe amin'izao fiandohan'ny taona mpividianan'izao de mitranga zany zao rehetrarehetra zao ary ny tadiavintsika de hoe isiny ny tena fahafahany vahoaka mamakafaka tsara ka tena ahafahany manana safidy marina tsy ho latsaka any anaty hady tahaka zao tsony an'ilay firenena. Zay indrindra no antony mpisiny ny fandarantsika sahala amitony eo amin'izay le rapport de force zay ihany ho an'ny solom-bavim-bahoaka zarefy fantatrao tsara ngamba raha tena mijeritsika zany na tiana na tsy tiana nanana solomam-bahoaka ny filoha ratsoelona vaky izy amin'izao ohatra raha iny resahanao teo misy hoe anahatra arrivé fa na tiana miara-manaiky ny mpanao politika miara-manaiky ny mpanara-bavao fa vaky na tiatsika koa na tsy tiatsika ny solom-bavim-bahoaka ny filoha raha varomanana ihany koa de vaky amin'izao fotoana zao raha tsika mahita angamba re ny endrika na fandarana maro samy hafa ireny mety tsy tena vaky batsilana fa mety vaky ankolaka ihany ao anatin'le izy io nefa misy karazana dynamisme na député maromaro zao manomboka mivoaboaka ihany koa hitatsika zao ny endry solomam-bahoaka Randriana Solonaiky sy ry Jean-Jacques Rabenirina sy ny maro hafa zany manomboka misy mitambatambatra ka eo amin'izay le endrika na alliance na solom-bavim-bahoaka zay no tiako idiratsika kely zarefo hoe inona no mety andikana an'izay anatina ataontsika hoe politika satria fifidianana ny resaka fifidianana ho avy ahoana no andraisan'ny fitondrana an'izany ahoana no raisan'ny mpanohitra an'izany ahoana no raisan'ny vahoaka an'izany ahoana no andikana an'izany eo amin'ny atao hoe fiainam-pirenena le dynamisme politika ihany io resaka io matsiro be zany zavatra resanao zany le fomba mela-pianaranao zany koa tena matsiro be na Madagasikara satria zao ny sehatra tena anaovana politika sy isehoan'ny tena demokrasia akoatran'le hoe la voix du peuple zany amin'ny fifidianana de ao amin'ny parlemanta resanao de ndao tsika ary Madagasikara anome sarisary atsika androany zany tena chance ho an'ity fitondrana ity ny nafahan'izy ireo nahazo ny fatokisany rehetra hatramin'ny député ny mpanohitra ka nandany ny filohany anteny mera-pirenena à l'unanimité zato isanjato zany hoe reo distrika rehetra 7 manerana ny Madagasikara zany tamin'ny alalan'ny solotenany de manaiky
fa entiny ramatoa Kristina Razana Masoa izay avy amin'ny vondrona Armada. Ialako mihitsy le RDO fa iny brandina resaka fividianana vondrona Armada plateforme izay miaraka amin'le filohalany eo zany ny anteny meram-pirenena. Chance zany na Madagasikara. Tena chance zany. Eo amin'izay aritsika dia tonga ary le fotoana hoe tena tsy tafavoaka intsony fa ny lalàna dia manome andraikitra ny parlemanta hanaramaso sy hanombana ny politika mpanjakana izay ataon'ny gouvernemanta. Ny tombana nataony zareo zany dia tena any ambanin'ny zéro le performance le gouvernement zany indrindra le prime ministre. Dia nanao an'le motion ary izy. Dia rehefa nanao an'le motion izy na Madagasikara dia hoana le ramatoa foloha io mihitsy no natosiky ny maro anisa hoe zay dia taritinao ramatoa foloha fa ianao ny ray aman-dreninay. Dia hitantsika nisy an'le hoe 105 signature. Teo amin'izay manko le zany nitsanga le zavatra satria aoko fantatsika fa ny olona nanao an'io motion io izy dia zareo ao anatin'le maro anisy napiny le avy ety amin'le fanoerana zany izay samy mahita io tena tsy endrika hoe politika politisianina fa tena rariny sinitsy ny araky ny zavatra hitany voaka kosa aloha le izy. Dia zao na Madagasikara amin'izay ary le zavatra. Zao resako anao. Chance ny présidente de la république koa raha ny réussir iny motion io. Satria tsy manana fahefana nalan'io prime ministre io ny président de la république diso izay miteny rehetra hoe afaka alainy fa manino zany tsy manana fahefana. Tompony fahefana manaraka. Ny article 54 aloha dia milaza mazava tsara fa tendren'ny filohan'ny république ny premier ministre amin'ny alalan'ny proposition ny maro anisa. Zay dia rehefa tonga indray ny fanalana azy dia manomboka dia rehefa tsara nefa misy atrary amin'ny article fazato zao dia hoe azon'ny premier ministre atao amin'ny alalan'ny conseil de gouvernement ny mangataka ny confiance ny faute de confiance. Faute de confiance ary amin'ny parlement. Dia raha ohatra koa zany ka tsy zay zavatra mitranga dia ny assemblée nationale indray manao le motion de censure. Sinon zany faute grave. Tena hoe faute grave trahison ino ty famitapirenena zay vao tonga any amin'ny président de république sarotra nefa ny atongavana amin'izany hoe misy tena zavatra hoe trahison zany sarotra amin'izareo ny fanao an'izany fa na io hoe esoriny député na mambetra-pialana fa tsy manana fahefana mivantana afaka makan'io filoha-pirenena. Verina amin'izay tsika eo amin'le hoe chance ny président. Chance dia zao zany zavatra anaraka ny réussir iano tsara aloha opposé tsara iresaka an'izy fa tena tiako iraikitra tsara amintsika menakavy ty ary hoen'ny président de la république izay hitako fa mijery io raha ny réussir iny tsy nanana excuse hafa istahana reo député reto fa hanolotra premier ministre izay mety amin'izareo sy ny vahoaka izy ho tendren'ny président de la république noho izany ridicule be raha mbola hanohitra zareo zay zany fa misy olona izay mamingana ny filohan'ny république namendry fendro azy ary zay le mahatonga hoe tena mila iomanana ara-politika le mitondra fa tsy hoentoentina fosy hafanapo satria zao na Madagasikara ino ty Gasikara sy tsika piaina raha ohatra zany jerevantsika eo raha ohatra hoe amin'ny lafin'ny mpividianana zao amin'ny article 47 raha ohatra ka ilatsaka ny filohan'ny république mametra-pialana dia ny président sénat no mandray l'intérim zany ka raha ohatra koa candidat ihany koa le président sénat dia ny gouvernement no manao fitantanana collégial zany. Dia zao eo manomboka amin'ny article 50 51 52 makany zany dia miresaka indray raha ohatra ka misy ny fahabanga-toera ny filohan'ny république na Madagasikara dia ny président sénat ihany dia mbola miverina amin'ny gouvernement io zao na Madagasikara eo amin'ny organisation de l'État amin'izay rytsika resantsika. Raha ny fandaminana ny organisation eto Madagasikara dia anankitelo ny institution misy eto Madagasikara. Ny présidence izay miaraka amin'ny gouvernement dia ny parlement izay sénat sy manao le bicaméral zany tsika sy ny assemblée ary ny ACC no farany. Eo ary na Madagasikara zavaiko. Eno tsara. Roa ihany sisa ny olona manana légitimité zao eto Madagasikara dia mampametra-panontaniana nefa ny ray voalohany. Ny filohan'ny république sy ny filohan'ny assemblée nationale ihany. Zay sisa manana légitimité azavaiko. Zay natokana hoe faminganana filohan'ny république tsy nanaovana an'iny motion iny satria le olona manana légitimité aorinan'ity no mandefa an'le izy. Ka raha ohatra zany navelany nandeha iny madampanina ty tena pion ny président. Zao le madampanina atosikany akisany nefa io ny pion mamita akazy ny rehetra zany ino tsara
ny filohan'ny Sénat zay tokony aka ny fahefahan'ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka misy mifampangatoerana tsy légitime io araky ny lalàna. Efa nydémontrena tamintsika zany ny lalàna 2015 007 article 80 sy article 127. Ny article 80 dia milaza fa reo vondrom-boaka patry ra-pahefana anankitelo no collège mifidy ny sénateur. Dia ny commune ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ary ny chef de région sy ny conseillers régionaux dia ny chef de province sy ny conseillers provinciaux. Tsy ampy reo. Dia hoe io ohatrany io natao teo aloha tamin'ny 2015 dia vakitsika ny 127. Ny 127 dia misy fepetra tetezamita ao hoe ho an'ny mandat voalohany amin'ny 4e république noho hoe mbola vaovao le izy tsy ho fentsika dia tamin'iny voalohany iny ihany no ekena fa ny commune ihany no mifidy. Arao ny lalàna tsy mipetraka ny tany-tandalànantsika rehefa tsy arahantsika zany. Noho izany zany tsy manana légitimité araky ny lalàna président Sénat io. Ny premier ministre lehibe ny gouvernement tandray lay aorian'ny président Sénat zay tokony hanao an'le présidence collégiale efa nalohany maro anisa 500 le signature. Azo vaiko antsika dia ny filohan'ny SCC ndray ny vondrony raisam-pirenena mihitsy nefa nanonona ny anarany fa mampametra-panontaniana sy mampiahiahy fa mpanao politika io. Olona roa ihany zany mana légitimité amin'ny androm-panjakana filohan'ny repoblika sy mpanina. Dia noho izany zany Madagasikara nadika an'ireto olona reto fa hanonga-mpanjakana madame Panina satria efa fantatra zareo fa efa manomboka tsy manana ny adhésion vahoaka tsony le président no le fampanantenana pokaty. Dia madame Panina zany sisa no atokisan'ny vahoaka ka hoe io président mety hisy olo anao zay le namainy filoana azy. Dia iny fananao an'le arena io amin'izay tsika fa vaky ny sambo. Mety amintsika vahoaka moa le izy satria sika vahoaka koa efa tofoka sy leo. Io ihany aloha tsika tsy mandeha lavitra aloha zareo fa alefako tsy kelikely mihitsy amin'izay azo ny any atokantrano. Mahafinaritra zany mahafinaritra zany. Asa voatsara ka. Saotra aloha amin'ilay Jules fa tsara mafanafana le rehefa lany io dia ampidirintsika indray ny manaraka. Nandamoka ny motion de censure. Nisy fanambarana roa metaona nataon'ny Bramaharitra. Zay zany ny endrika hita maso naseho ivelany. Misy endrika anankiray tsy hita maso ny rahampanao ara-bavoanalahy, ny rahampanao politika analala fa nisy fivoriana tao amin'ny arena. Ao tsika ao tsara mazava ho azy nitsefitra ny motion de censure rano lalàna nefa tsy azo sakanany iny fois iny tafapetraka amin'ny Bramaharitra any amin'ny latsabato miafiny iny vo any vo afaka travahena zany hoe io moa le hoe tsy mifampatoky amresantsika tamin'ny fandarana farany. Mazava ho azy zany nisy ny fitoriana natao teny amin'ny ACDDED fantatra ao tsara angambany fondrona solomamboaka maromaro ary ity rafitra natao hiaro ny tany-tandalàna sy ny démocratie zavaiko tsara mihitsy no nangataka fanazavana teny amin'ilay everina fa rafitra faratapony hiaro ny lalam-panorenana. Fantaniana telo napetraka izy ireo ny fanambarana anankiroa nataon'ny Bramaharitra. Ny iray farany dia ilay famorina nataona exécutif amin'ny mpanao lalàna législative groupe politique ihany koa. Groupe politique zay nanontaniana hoe andeha ataontsika hoe ahoana infraction zay angambany infraction ve sa tsy infraction iny nataony le président république iny mantany zany hoe infraction sa tsy infraction dia na ino na tsy mivaliny tsika moa tsy afaka tena micommente ny fanapakevitry ny ACC zany fa zay famakafakana ny atsika so misy mitendra hoe mbola manao commentaire tsy tokony hisy commentaire ny fanapakevitry ny ACC adhevitra ka nivoaka le avis ao anatin'le taratasy dia milaza mihitsy ny hoe fanambarana roa manaraka sa tsy manaraka eny sa tsy infraction ve nataon'le président exécutif namory législatif eny sa tsy raha ohatra ka tsy dia ravambola raha ohatra ka eny dia ity zany no mahazo anazy raisin'lay ACC le manœuvre zany raisiny avany azony zareo tsara tena azavaiko amin'ny Cyprien mba azo sika ny tokantrano le izy ny fanontaniako zany androany par rapport an'iny trangina satria miresaka ACC anao iny le avy mivoaka androantsika miresaka io anao ahoana zany no hoavitsika manoloana an'izay ataontsika hoe kisarisary nitondrana an'le motion de censure zay miala tsy mifalavakely le Madagasikara tena miala tsiny amintsika fa
tena miha satria dia mampimety koa ny zava-misy atao firenena ohatra hoe tsy firenena zany izy na Madagasikara ny pailalàna rehetra ary tsika vahoaka feontsika vahoaka ny lalàna ary ny lalàntsika ny amoana didim-pitsarana fitsarana ireny dia zao mahafantatra tsara ny atao hoe fepetra araky ny lalàna ny raisina teo aloha ampiarina manaraka misy ny atao hoe jurisprudence efa nisy ny saisine nataon'ny folohan'ny CDDED voalohany makasika ny requête nataon'ireo député dia ny resaka irrecevabilité dia tamin'izay fotoana zay dia hoe tsy manana fahefana isaisira ny ACC ny folohan'ny CDDED satria tsy androm-panjakana io zay aloha zavaiko dia eo ary tsika mametra-panontaniana fa ny CENI indray ary zay mbola organisme ihany koa fa tsy institution nangataka ny ny ACC momba ny datim-pifidianana tena ny raisiny tena ekeny ary valiny eo tsika zany le mampimea hoe samy tsy institution reo fa maninona misy afaka manontany dia kena dia misy manontany dia tsy azo raisina faharoa na Madagasikara za moloha zany dia ataoko hoe mampatsara zavatra ho azy zao satria milaza ny marina zany le ACC amin'ilay hoe tsy fisian'ilay fiabilité ny ataontsika hoe rafitra faratapy no momba ny lalam-panorenana eto Madagasikara amin'izany zavatra zany zay aloha anankiray faharoa manarakaraka Gasikara dia zao tena anisan'ny nampimea anaty amin'izy Gasikara dia zao anisany nandavany zareo le resaka motion zany dia hoe satria ny folohan'le androm-panjakana zany Ramatoapanina dia efa nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny barao maharitra fa tsy noraisina io ina ty io motion io dia asa raha fantatsika tsara tsy fantatra aloha fa ny tena ohatra ny mba nandalo sekoly kely ihany nandalo EPP le CEG dia nakany hatramin'ny université fa aty Madagasikara tompoka rehefa manao sonia indrindrandrindra androm-panjakana zany dia tia kavanana fa le siniany Ramatoapanina tompoka taty amin'ny akavia azo raisina ve zany zay tsy afaka mametra-pantany fa tsika na olona faran'izay tsotra indrindra aza ave mametraka manao zany hoe hay nyraisika satria ino no nyraisin zareo zany na Madagasikara le fanambarana anterina mpanaovana Ramatoapanina tena ko hoe antery satria tsy olona faratapy otrany iny zay magistrat de premier grade foloana androm-panjakana vehivavy eto Madagasikara no andehanao sonia akavia zany zay na Madagasikara dia ozy aho hoe Gasikara raha zay tsy manany eo satria milaza ny marina zareo mba tsy hoe ahiahy fotsiny atsika ka io le mahatonga hoe angamba kosa Gasikara koa lo anankiray mbola tsy endry claire empêchena le président de la république zany satria sika ne mahafantatra tadidio fa le article 43 antipisiny le CDDED na Madagasikara dia voalaza ao ny hoe respect de l'état de droit sy ny hoe éthique du pouvoir zany etika ny fahefana zany dia fantatrinao tsara fa mba farafarasy mba miafinafina efa fantatrinao fa officialisé na ina raha zay tsika anazy fa orange ny couleuran'le groupe politique zay miaraka ny folohan'ny république folohan'ny république manao an'le fanamina orange mandeha mamory olona miaraka amina endrika politique zay fantatrinao fa folohan'ny malagasy rehetra ianao garant ny unité nationale folohan'ny HVM koa ianao folohan'ny TIM koa ianao folohan'ny avi koa ianao folohan'ny MFM folohan'ny rehetra ianao reo rehetrarehetra reo ianao mampiombona an'ireo fa tsy folohan'ny orange ianao tsy folohan'ny antoko ianao zay aloha Gasikara zay endrika zay zany dia mampiseho hoe tsy voahaja ny etika aloha an'ilay fahefana satria mirona kokoa any amin'ny vondrona politika manokana le zavatra zay faharoa koa ny état de droit satria tokony nangazevana iny article 103 iny na Madagasikara araka ny lazainao teo dia nalefa le vote mbola fepetra amin'ny fafana amin'ny déposé fotsiny angely le signature ary afaka azonaovana devitra fa tena nisy tahotra faratampony tao zay moa zany olo ny baiko pitolomanao am'zareo hoe la peur doit changer de camp zany hoe la peur doit changer de camp zany dia ao am'zareo zany la peur asevy miova tato dia zay le mahatonga ny répression be sy fampitahorana io kay dia mijanona mandrakizay moa zany la peur hatramin'ny androany zany satria endriky ny la peur le fanaovana répression dia hitanao afaka narana ny lalàna dia ianao ihany nanazava teo hoe lasa manao redondance moa tsika zany hoe fa manazava ny say voaka tsy manina naverimberina hoe tany amin'ny vote no nasina ny fampirarana dia tsy natao lany izy amin'izay voaja ny lalàna fa efa tsy mifampatoko tsony fa le lalàna ary lalàna fototra lalam-panorenana mihitsy ny vohitsakitsaka dia mazava be koa zany fa misy violation répété ny lalam-panorenana eto Madagasikara satria anisan'le voalaza ao le article 49 zao ny resantsika fa ny violation répété ihany koa dia
azo atao argument anankiray afahana manina kitanao afahana mitazona fahefana satria valiteny de hoe zahay aloha zao ny eto zay aloha zao ny eto tanao zany zavatra zany aloha na Madagasikara de zao hoe sika mila mitaiza vahoaka anaja fepetra lalàna zany fepetra zany tsika hoe tantandalàna zay le nisako hoe anao ahoana le ho avy fa na ny asise io koa le rafitra hitsara ny fividianana zay ho avy eo sy manaraka eo ny resaka kely manko teo anao hoe fa ny BTF ny mpamatsy vola ny bailleur efa nanonona an'izany anatina recommandation ihany koa hoe ahoana ny fandehan'reto ACC sy ny CNI reto zay le hoe anao ahoana no afitsika zany ka zao mahita hoe na Madagasikara politiquement aloha resatsika efa mirositsika zany makany amin'izay hoe endrika irosona makany amin'ny fividianana zay na izanaty zany izaho manokana dia efa namoaka fa makafakana hoe lava ny lalana makany mbola lavalava na Madagasikara anisan'ny resanao zany resaka hoe makasika ny fandaminana eo ny commission zany ny CNI fa eo ihany koa ny rafitra mitsarana ny ACC efa ny rahantsika nahita teo ny zavatra antranga zao na Madagasikara dia tsotra tanareo tsara fa sasao mahita fa tena misy équilibre be eo anivony fanaovandalàna zany zao politika resatsika Gasikara tanao moa nisy an'ireny le fizafafinay ireny dia apetrako any igny satria ako zany tsy tena hoe tia hanao polémique momba lisy fa firaisankina tena zava-dehibe amin'iny fa zao nefa na Madagasikara zao ny sarisary politika ao aorinan'ny Antananarivo faritany dia fianaratsoa ny faharoa amin'ny mpifidy dia ny hangezana sy ny resaka fandraisana zarara politika io dia fahatelo izy Tuliard zay aloha na afaka ataotsika devitra zay hoe eo ny faritany efa fa zao aloha ny faritra atsimo Fianarantsoa sy Tuliard manana tanjaka ngezabe eno iara zany Madagasikara mahita zao amin'ny Assemblée nationale tsy fantatro moa zany fa za aloha mahita hoe Ray Aman-dreny Ramatoapanina amin'ny mafilon'androm-panjakana zay miaraka amin'ny lokon'ny fitondrana aminazy manaja an'izany izy ary tsatsaina amin'izany izy fa Ray Aman-dreny fa tsy afaka miteny ny zavatra akoatr'izay aloha fa ny zavatra hitako akoatra ny Ramatoapanina zany dia misy vice-président ny Assemblée nationale anankiroa avy amin'ny faritany ny Fianarantsoa sy faritany ny Tuliard efa tsy eo anaty sambo janona kely afahantsika mamakafaka azy satria nahoana reo olona reo dia tafiditra ao anatin'ny faritany tena victime nyity fitondràna ity faritany Fianarantsoa zany na Madagasikara tsy endrika mbola nisy kaire zany hatramin'ny androany tsy tonga any amin'ny tanàna misy ny vice-président ny Assemblée nationale faritany Fianarantsoa ny président de la République zay nisy kaire ary simba ny rivo-doza mifanesa dia omenao tsiny ve izy raha ohatra ka hoe tofoka faritany Tuliard omena fampanantenana hatramin'ny 2018 any sakoa ny anaovana ny anangezabe ny centre ina ty hydroélectricité ngezabe eo ihany koa ny ina ty ny hoe anangana orinasa ny miasa ho an'ny tanora hoe Tuliard piscine olympique betsaka be ny zavatra hatramin'ny androany namono olona zao ny reny 10 ny reny 13 namono olona tsy hanao politika ntsony raha tsy vita ny reny 13 ny coton de Tuliard zay dinonao ny coton de Tuliard disy fanantenana le vahoaka io ane tsy le olombelona averiko foana tsy reny le vice-président reny io fa ny vahoaka zay nifidy azy ka mamerina azy any amin'ny soratra hoe nareo vahoaka nifidy anay ka manao miakolopahana zay mbola nanantena mbola mba iovy reto fa tonga amin'ny tsotsoromamby isarana satria vanim-potoana farantsika zao dia omenao tsiny ve le olona raha ohatra ka lasa mandeha mitady lalakafy izy hatramin'ny androany aloha Gasikara aloha zava-resaka tsy mbola misy milaza eto aloha hatramin'ny androany mbola tsisy nanao proclamation hoe candidat na ny filohan'ny république nareo olona mihetsiketsika reo io landrasany teo ambiance animation de la vie politique tafiditra anaty animation de la vie politique ane ny fanatsika fonina ny fomba fitantanana firenena ny resaka gouvernance atao en jeu ny gouvernance hoe ahoana le zavatra misy dia zany zavatra misy ary zay mba mahafinaritra an'le endrika hitako ny aloha dia apprécieko nizany izy manaovako io zao misy hoe miava tory dia manaovako hoe ina tory koa dia manaova toro aby satria ny antony dia zao efa ela be ny vahoaka nitady antsika amin'izany hoe tena mandana maka ny feon'ny vahoaka atsakao ny feo vahoaka fa lasa manome vananay mpanitona lakolosy le izy satria zahay no mba afaka taraina ny vahoaka petraka na zany taraina ny vahoaka azonay zany ka na Madagasikara tena Madagasikara zany zavatra misy amin'izao fotoana zao io le fisamatsamana io nivony asavony amin'izao fotoana zao teneko anao tsy zavatra hafahafa ao Gasikara tsy zavatra hafa io
io le endrika hoe ary madamy samaka io a dia mitovy amin'le PMP nanohana ny président rajonanam-piana samaka ihany ary hitanao fa mifaninana mitondra samboady zao tamin'ny omany alakamisy zao dia tena tsy mondrany dia ino fa miaraka amin'ny président ka zay le endrika tena anankiray koa moa zany président ny siteny ary efa miaraka amin'ny ekipany koa miaraka amin'ny samboady koa ary zao izy malaza amin'le be ozatsy président koa zao kabata tsy mondrany hoe za olona combattant za guerrier za rehefa miakatra ambony tatami ohatra ny resaka mamevana le président ny fédération ianao amin'izany satria izy ny olona sportif ianao mbola niteny hoe karaté fa zay tsy nahita mbola tsy hitanao compétition aloha fa oariny am'izay moa izy ditany gasikara ny président ny république me zany zao rehefa miteny hoe en compétition tsika zay zany raha ny famakafakana satria zay ny kabariny a ho atsika izay nanaraka ny kabary a nandeha teto amin'ity fahita lavitsika ty zany omaly alakamisy hoe guerrier izy combattant izy a rehefa miakatra ambony tatamisy ka no namana gasikara hitanao zay efa afaka miseho aloha de miseho fa zao gasikara za aloha de tena manome torohevitra amin'ny président république maka mihitsy aloha saina ohatra n'io tompoko tamin'ny 2018 fa vao nametra-pialany président rajonanam-piana tonga dia balaka iaby amin'izay samy lasa daholo io olo rehetrarehetra milaza fa manohana anao io nefa tsy manohana gouvernemanta zay tazominao io ahoana moa ny atokisanao an'izany président fa miandry ny démission anao io ary za tena miteny be loatra raha 8% mitindra mitoraka tena ohatra ka andeha ny fividianana anao andeha rehefa ohatra ka hosika anao andeha amin'io tsy manana base stable sy fiable izany TGV zany teneniko eto fa mapary sy armada no noentina IRD zay tsy antoko zany fa groupena vondrona toko karaha mieritreritra nareo hoe anao destitution na député eritreretra article 72 tadidio ny sonian'ireo lehibe anantoko rehetra nandrafitra ny armada nandrotsaka an'ireo manao an'le plateforme mila feno vao mety zany zay de dio aveliko foana gasikara fa makafakana izy tsy misy zavatra hafa zao tadidinareo ny vice président sénat faritany-Antananarivo zay nanao intérim rehefa nanao président ny république par intérim Andriamampitoa Rivola Kotovao nangatana destitution fa tsy nisorony ACC jurisprudence koa zany sao de hoe hitikitra am'zany tika zay aza mieritreritra kely akorany zany destitution zany fa lany andro zay atao ampirevrevenany namana faraparany amin'ny conseil des ministres atao fa aza mieritreritra zany fa iady amin'ny député maronisy eo anao fa ny maronisy zao fa tsy any aminao tsony farany sisa satria zay no nahafahantsika tena miresaka an'le izy na tiatsika na tsy tiatsika zany zay zany le tranga misy eto Madagasikara zay makafakana anazy anjarantsika mahita aveo hoe marina tamin'ny famakafakana vitsika zarefa sady diso tamin'ny famakafakana zay tsisy vérité absolue ny tranga misy am'izao fotoana zao dia tena hoe lasa manomboka ny akamely maro samihafa sy ny tariny io tena tonga hatramina hoe satria rapport de force hélicoptère mamely na tsy mamely ny aroa fivorina tsy fivorina aroa sy ny tranga rehetrarehetra zany ao anatin'le izy ny adihevitra nefa ny androany dia misy milaza hoe fa tena ho tonga ny amin'ny fifidianana ve tsika ny zarefo aloha dia hoe sarotra ny lalana tongavana any fa misy miteny hoe tena tsy tonga antsika raha izao kisarisary zao misy miteny ndray hoe andao aloha ivory zay vao makantsika fa misy ndray miteny hoe alao asina teteza mita mihitsy aloha vao makantsika zany rehetrarehetra zany ho anjarefa manokana zay le afako miresaka hoe raha zay ambiance de la vie politique zay paysage politique zay tena isy fifidianana ve eto manoloana an'izay trango zay rehefa aveo resantsika amin'ny vola sy maro hafa satria mbola sujet ray hafa ndray koa iny le lazay le ray aman-dreny be tary Tulia namana Gasikara raha nalapan'ireny no ajaintsika dia miandeha ny fifidianana na dia hoe miroso folo andro aza le izy dia mandeha ny fifidianana amin'ity taona ity ny zavatra resantsika fotsiny dia tsotra namana Gasikara raha tena tia tanindrazina isika dia miroso amina fifampidiniana inaka ny fifampidiniana tsisy ny teny mihitsy fifampidiniana izaraseza namana Gasikara iza ny te hiditra amina toerana efa veriko foana zany efa hatrany amin'ny 2021 dia efa niteny hoe iza ny te hipetraka amin'ny toeranareo sary toerana io mbalay voatsaina ilay namana Gasikara ohatra resako anao tamin'ny janvier ny premier ministre Tsay Christian Adjaina nilaza fa zao fahasairanana mazo amin'ny firenena zao ka natonga ny hoe misy sehatra samihafa mijaly arabola na dia manambola atsika dia noho ny fandoavantsika ny trosa ny jirama zay arivo tapitrisa tivitra 1000 milliards ariary mahery fantatra zany namana Gasikara tamin'ity herinandro ity dia nilaza ndray ny amin'ny ministère ny économie sy ny finance fa mahery ny arivo tapitrisa
ny haba sy ny etra tsy nalohan'ireo pétrolier satria tsy nalohany volany fandikan-dalàna zany a na Madagasikara raha misy vola lazainy lalàna fa tokony aloha nefa tsy ampandoavinao na tsy aloha dia fandikan-dalàna zany fa matoa mahasahy mandrefy ianao ny olona na ny vahoaka koa ary fitapitahanao am'zany premier ministre ny teny fa naloha le izy avy eo nefa hoe tsy naloha zany le izy fa le olona indray tsy nandoha vola satria tsy voalohany volany aiza ry zany ny vola amintsika miteny zao na Madagasikara any amin'ny fianaratsoa sera Madagasikara fianaratsoa ndresako eto efa mahery ny 50 ny olona tonga ny taraina tamiko entrepreneur reo nanangana trano ny fanjakana anaovana oeraoera io hoe nanao tsika firy ny vitatsika tsy voalohany volan'ireo na Madagasikara misy vita réception fa miandry attachement indray aiza koa nisy an'izany misy a dia mihahakao le fotodraotrasa dia simba ho azy eo misy indray a olona nanao fourniture ao an'ny biro-panjakana efa consommé le zavatra vola tsy reo fanjakana raha iny foana tsaina misy koa ako le forotia fa resantsika foana moa le vola tokony reo pétrolier mpiasa amin'ny travaux publics a zay miankina amin'ny forotia io ny karamanjareo efatra mifolo volana hono reo olona reo tsy nandre karamana Madagasikara dia mihinanina le olona dia menao tsiny ve le olona raha dia mitsoka teto fa lasa afo be le Madagasikara lasa reny avoaka ny France 24 fa mivarojanaka ny olona e mifamonitsika malagasy mandeha ny kidnapping any aloatra mitady vola amina zavatra moramora kely manapadoa makatova manina lasa enfer le Madagasikara ina ke mahatonga an'izany rehetra zany mandeha mitsoka ny olona fantatsika fa tsy ty Madagasikara ihany a roa ny zavatra misy voalohany aloha mauvaise gouvernance tsy mitantana le mpitondro fa roa dia lay tena hoe pitoyable condition ny fiainana eo amin'le firenena zany dia le olona na dia ataotsika ary hoe firenena mbola ratsy kokoa ohatrany hoe toerana mbola ratsy kokoa misy azy farafaratsy sy manana fandarana hoe mba makany io zao misy an'io saika ho an'ny ondrana mayoty io le fahoriana be teo zavatra atao ny fanjakana fotsiny tsy diso ny fanjakana io tady ny tomponatoka fa tomponatoka ny fanjakana koa tomponatoka koa ny fanjakana tsy fahaizana mitantana mahatonga an'izany mahantra loatra le vahoaka mbalaivinao an-tsaina moa zany hoe misy olona zao koa efa ndresako teto ty zavatra ty le tarainan'le olona hatram'izao mbola tsy vahanzareo moa zany satria manety tsofina loatra le ao amin'le primature le hoe amina contrôle financier zany amin'ny direction générale ny contrôle financier re olona reo zany hoe mpiasa mpanjakana tamin'ny sehatra hafa dia rehefa hiditra amin'io zany dia tapahana aloha le karama ty zany dia efa ambolana maro koa re olona reo zany efa mitovitovy amin'le teo koa efatra amin'ny 10 volana koa tapaka ny karama nefa nisy amin'ireo nanao prêt tamin'ny fotoan'androny dia voaray amin'le asa izy nefa tsy avoaka ny primature hatramin'ny androany le anan'le olona hitanao zany hoe ny sehatra rehetra mba hahafahan'ny olona mivela zay efa manana fivelomana tapaka vo may moa ny tsy manana fivelomana na Madagasikara fa ny anina androany tadiavina androany na ny anina omaly androany vo tadiavina nitrosa aloha omaly dia androany voalohala izy hitanao Madagasikara zany zavatra rehetrarehetra zany dia endrika na parametre miteraka an'izao romoromo rehetrarehetra zao ka tsy ahafahantsika tena hoe hanana fividianana mitombona sy maro toerana ka mahatonga ny ray aman-dreny miteny hoe zay tsy manam-bola zao makeo satria ny marina ny olona zany sao dia ho vidiana zay mampirevirevera hitanao moa reny olona reny hoe olona tokony hiasa tokony afaka mamboly afaka manao zavatra fa mipotehana ny fiainana tao anatin'ileo confinement démesuré dia aza hay président nanome vary anay nefa ny filaharam-be ifamono miditra amin'le anina mahazo sachet kely amina vary folo kapoaka hatramin'ny kilalaon'ny tetika asakizy krismasy zany lasa président république no mizara anazy tsy manana zavatra goavana atao tsoa fa le président république na Madagasikara ny tao amin'ny stade ny tetetika eny misasa zay anao fa tao amin'ny stade ny maître Kira koa ohatra nisy problème sy olana naratra sy ilazako zany hoe marefy loatra le vahoaka zany ka raha mandeha amin'io le fividianana azo atao any na Madagasikara fa amin'izay fotoana zay tsy malagasy manana conscience afa-manapa-kevitra zay nampisakafo anazy androany zay no alatsany aloha dia manenina indray zara-pitso zay ve nytiantsika ho an'le firenena fa raha tena tsika le firenena dia ao ana afahantsika mandamina inika amin'ny mandamina azy na Madagasikara efa narosiko foana ane zany andao afahantsika mandao tsika metraka environnement isina paix peace andao tsika anome fanantenana iny le PhD ndresako tamin'ny fitaravitra anankiray anome fanantenana malagasy hoe mpifanandrina mpifaninana afaka mifanaraka tsy hisina korotana efa nisy fotoana moa nanao pacte de responsabilité ny ACC sy sisa dia ina zavatra ifanarahanao misy endrika fifanarana na Madagasikara afana ihany koa mandresy lahatra an'ireo mpamatsy vola mba sokafo le tompoko le robinet ohatra ny reny disy reny raha ny tena marina rehefa ianao namoaka liste eto ty fandaranao ty raha diso hoe 2023 mandeha ny dekesy mana 30 millions de dollars ho an'ny reny disy ao anatin'le connecting Madagascar manino tsy mandeha izy satria tsy mandeha le décaissement ina ny antony
mametra-panontaniana tsy hoe ny olona tsy teanymena io a tsy hoe ny olona koa tsy matoky n'la fitondrana satria malagasy ny jerevana fa tsy ny olona mitondra eo a fa mametra-panontaniana izy azo so mba lefitsika tsaina zao hoe ny fanampiana aide humanitaire avy amin'ny UNICEF sy ny PAM dia mivoaka hoe tonga izay mivady nanampy anareo nefa le PAM sy ny UNICEF no manome an'le fanampiana tsory ny maro teneny hoe nanome 4 milliards d'ariary nareo mivady teneny tsy manina zany nareo ne manana orinasa nareo ne mandrara nareo ne mikarama voaka malagasy fa teneny le izy hoe nanome zao zahay tamin'ny volanay dia ataovy misy traçabilité le izy hita hoanaovanay audit rehefa tonga amin'ny fahefana zay mandimby anareo rehefa avy eo azavitana le vahoaka ka olo gasikara reka fividianana atsika ka mila zavatra lama ohatr'izay akoatrany hoe resaka lasitra araky ny lalàna io ne 2018 afaka alefa amin'io le izy afaka atao fa misy zavatra jereva tsika ohatra resaka lisy mpividianana zao tsy misy zavatra mahafa ny ohatra pratika taloha ny Madagasikara ho ahy vetika zarefy mba tsy ho velo le repéran'le vahoaka mpitsiry atsika aloha mba pio le jus fa lana ampiana jus kely fanefa isorana ny tompo fa manomboka misy mpandimbo malama ampiana jus avy atranony azy anisan'ny fototry ny 73 député nge zarefy io lalam-pifidianana io ka aloha tsy lalovatsika fotsiny fa aloha hiratsika satria sosanatry maranitra misy ty gasikara mba tsy adiso atsika ka mba tsy adiso atsika ary mba tsy iverena satria zany sary tadiso zao tady iverina le sary zany io mako ninninona zavatra mitsanga ny tantara tsy fanadino ary ity firenena ikambanany ty mba tsy anareo mpanao politika fa zay mpanao gazety koa mba tompon'le Madagasikara eo am'izay lalam-pifidianana zay adivitra nge zany io resaka io efa tamin'ny terinandro ngamba zany ny resaka ny fond io fond électoral io le fond de campagne zany ny resantsika ny resaka plafonnement iny firaisamonim-pirenena zao maniry an'le tolo-dalàna ho ampidirina amin'ny session volalamen'ny ny parlement antsika ireo manahoana io le resaka ambaratsika fa hoe caution io le vola be de be zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany ka lojika ny filombonalitry ny avira amin'ny resaka hoe zay tsy manam-bola azamrosa satria lalàna daholo ny fototra mampitovy ao anatin'izany ahoana nanaovantsika anazy zay velo hoe fafana aloha ny tokotany zay vao makantsika anatin'izy au moins kosa aloha tsika moa manao ananino hoe teny président Norberiny fa au moins kosa le ray aman-dreny tsy miasara velatsy fa milaza ny marina satria zao zava misy zao dia tena zay ny marina zay manambola sy manana hélicoptère aloha zany zay satria zay ny tonga any amin'ny farana ny lavitra mavita campagne anatin'ny 20 minutes dia makany amin'ny toerana anankiray dia tonga dia zay aloha vola zany satria le fipetranosiko fa raha ohatra raha io alavan'le propagande io nge zarefy tsy mbola hélicoptère any vahoana fa raha ohatra ka tena hoe apetratsika ao anatina fifaninana tena araky ny lalàna sy ny rariny le izy gasikara dia manana chance milatsaka daholo ny olona rehetra mana gasikara so ne zava-misy eto Madagasikara mampalelo angely izy fantatrinao ve hoe io entreprise be da be mitsangana erana Madagasikara io betsaka amin'io olona tsy nianatra n'le bâtiment na inona fa manambola izy dia izy no manakarama n'le olona manam-pahaizana ingénieur sy ny sisa dia nga diso zany tsy diso zany fa tsy entreprise le firenena ary zany zay le tiako tenenina tsy hoe misy olona manambola zany fotsiny dia tonga fa tokony manambola manana fitiavan-tanindrazana manana charisme manana vision ary mahay mametraka olona the right person at the right place ka afaka hoe manana koa fa tsy ohatrany atsika ty hoe aty amin'ny terre manamandavo mandeha manendry olona na efa nalohany ihany no avery le siklevany ataony mpanolotsaina fa taiza izy hatramin'izay tsy nanana mpanolotsaina nanao inona daholo fotsiny ny olona rehetrarehetra ao adapao manao manequin mialatsiny azo iverina hoe mirécupérer ny olona izy mba ahafahany manomana indray ao anatin'izy ka zao itia firenena iray sy na tiana Madagasikara zany azonao dia zao fotsiny tiako resana zay ny antony anahy zany dia tsotra hoe sao na Madagasikara mandeha ny fotoana tia androso zavatra azo atao ny manana endrika fanomanana iraisana any fividianana raha tena tia tandrazantsika fa tsy dia fi fotsiny hoe io dia ady ao milatsako zay masay nga ity ady ka hoe andao midira zay masay firenena nge ty tanindrazana ho avotana nge ty manina ny atao an'izany mbola tsy anaty campagne électorale tsika fa zany fampiantsy ohatran'izany
aza mifanao an'izany fa tsy mahasoa atsika zany nareo manao incitation eny olona manatrano any andafy fa le malagasy kely eto le voaroka amin'ny ofatrano tsy mahavoalofatrano sy le sezisevany banky eto ny volany sy ny microfinance noho ny tafitapaka karama sy ny siseto reo neny mampalahelo e nefa reo manana zay toanana de zay nareo hanompoolona de fanatisme be no lalaovina amina populisme politique aza manao an'izany fa mbola tsy ao anaty campagne atsika fa andao mietraka tontolo politika mba hahatonga ny malagasy olo-pirenena tia tanindrazana tadidiona Madagasikara ny vahoaka rehefa tsy tia politika de tsy tia tanindrazana tadidio zay ny politika ny tanàna firenena na Madagasikara mila liana amin'ny politika ny olo ary tokony olona voavolavola amin'ny antoko politika sy ara-politika koa mba olona efa nandalo tana tohatra tamina laharam-pividianana tany fotony mba efa député mba efa niatrika fividianam-bahoaka ny hanao an'izany filohan'ny repoblika zany fa tsy hoe olona tonga de tonga manabola be avy ihany koa de tonga avy ihany miala tsiny amintsika marina fa ny lalàna tsy miteny an'izany oa fa makafakana ny atsika fa mba ahafahantsika hoe misy zavatra hoe mba fifampitezana ara-politika de mba mahatokony olona am'izay fotoana zay Madagasikara vao misy ny atao hoe vote de sanction rehefa ohatra ka hivote ny olo satria le parti nandatsaka an'le olona nanao engagement tam'le olona sanctionné rehefa izy ny alatsaka ny eo na izy na izy eto Madagasikara aloha zany de mbola le teny de Gaulle iny miatra hoe olona anankiray mifampiraraha ny vahoaka ary zay mahatonga an'ireny olona avy any andafy tonga ty Madagasikara milatsaka dia mampiasapiasa an'ireny modelina marketing politika ireny zany hoe izy no mivarotra ny teneny am'le olona fa tsy mivarotra projet de société aiza koa moa izy hoe politique générale de l'état de hoe iratrape fahatarana tao anatin'ny 20 taona zay tsy hita tatin'ny 90 taona aiza koa nisy an'izany mba zavatra réaliste atao re avy malala ao amin'ny tompo eny ary ampidiry ihany le jueny zarefy faneva mitira fa tsy manino sy marosarikina ndraikely izy makasitraka nazanatra zany mantsy zao fandehan'le izy zarefy tsika tsy maintsy miresaka chiffre kely eto io zany zao ny resaka vinavina fiakaran'ny vidim-piainana eritreretiny zao fanjakany zao hoe ho 7 isanjato io moa ambara amin'ny mpamakafaka asa costonga mandresaka tamin'iny tamin'ny herinandro tiny amin'ny hoe rehefa kaiky fividianotry io de ambambarina le chiffre fa raha nitatsika aloha zany roa taona meloha tany de tena maherin'ny 10 isanjato tena sahirana antsika zany ao anatin'le izy androany ihany koa tsika mijery ny chiffre rehetrarehetra alerte roa zany misy eto amintsika zarefy kidnapping insécurité vidim-piainana vidiny entana zafady tantara be ohatrohatr'izay zany le situation iainantsika côté socio-économie zany androany nefa ny mbola manoiny fampanantenana ohatrany tamin'ny maly zao resanao teo mbola mandeha mivaty fototry ny kianja manara-penitra ao anatin'le izy sa ifantoka amin'ny sosialy ka eo amin'izay misy ifandraisana miresaka gouvernance ihany koa satria marina fa mamakafaka mety amitsikery fa tsika koa mba mitondra vahaolana ao anatin'lay adevitra toko za misy na Madagasikara de zao tsy voafehitsika izany io raha ohatra ka ity régime ty no mieritreritra fa hanao an'izany aloha zava tsara resaka zany ninina endrika ataonareo laha ny andro nareo zao isaka ny alarobia atanareo fa efa tsitsitsitsinareo ny olona nareo efa fanto hoe misy olona fa tokony hosoloanareo tokony tonga de atao vakina abrogation sy vakina nomination ataonareo tsikelikely izy lahany am'izany efa miamahita nareo sady efa sy manan'olo koa ny taloha reo podipody atokotoko ao ohatrany manoko skidy no lalaovinareo le zavamisy tokony tena mifantoka amin'ny famahana olana antsika de averiko foana tsy hafa miala amin'ny fifampidiniana aminay ianareo antony mila antoka ireo mpiara-mio minantoka resy firenenareo Madagasikara mpalaivinao tsara Madagasikara mampalela firentsika efa tsy souverain intsony mba jerevy moa re zavatra teny an'ny ministre Rasolo ministre n'énergie reny hoe manodidina 4 milliards d'ariary ny vola famatsiana ho azony jirama ka tsy matokony mpamatsy vola fa zareo mihitsy no hiditra tsetra ka naka cabinet international amin'ny fitsongana zay OTG ny jirama efa tsy patron ntsony tsika malagasy am'izany ary tadidio fa aza fenina amin'ny malagasy fa rehefa bokany tsosa ohatrany io ny firenena tsy adala ny olona tompom-bola de anisan'ny conditionnalité mipetraka ao anatin'ireny endrika hidirany vahiny reny ny privatisation tadidio zay esorina aminao ny fifehezina ny fiandriananao tadidio fa stratégique ny resaka angova eto Madagasikara stratégique io zay
matoa ny ala tamintsika matoa ravy reny solima zay misy mahamapy abiaby reny niditra amin'ny privatisation tsika satria namaka teto amintsika ny volany vahiny aza amin'ny geste amin'izany akorytsika nareo miteny tamin'ny 2018 fa azo atao tsara no mampandroso Madagasikara amin'ny arenatsika tena marina nge zany tena marina nge zany fa zao zary gaga mba fantanareo moa ny sary nidikan'le sary tamin'ny 31 mai 2019 tany Frantsa ny cérémonie nomeny BRGM ny filohan'ny république la cartographie géologique misy makasika ny minéralogie sy ny géologie malagasy zany hoe na ianao ary zany mitondra tsy manan'le fahalalana fa mbola vazary iny mampafantarana hoe ireto ge ny arenanareo tsy gaga hitako ny république ny tena hoe hanafatra mampianatra avy any ivelany hitako satria olona pikaroka avy any ivelany nanomen'ny filohan'ny république avery koa atsika mako azaka manadinodino ny BRGM nanome anazy an'le cartographie zany hoe sika zany milaza fahampandroso an'le firenentsika amin'ny arenatsika na itsika tsy manala ny firenentsika malaivo moa hoe iny ny Sri Lanka fa tratra iria ivato miaraka amina arena sarobidy tsy ohatrany hoe nisy vola vahiny koa fa ensorokololenga apodinao fa hoe efa tadiavina Interpol dia lefa mody mba atiako zany Gasikara hoe iaho nanodikodina ny arena Sri Lanka tena lefa nody ny Madagasikara fotsiny fa sy nataon'ny Madagasikara ina malaivitsika tsaina zany Gasikara na Madagasikara eneo hoe tsy mahita hoe tena pitoyable tokoa le zava-misy sy tia Madagasikara ka ozy ianao hoe ahoana tsy maintsy mifampiraraha ozy mila antoko ireo mpiara-miombina antoko ireo anisany tadiavin'ireo ny sécurité ny paix sociale sécurité rasantsika dia sécurité d'investissement ny fa tsy hoe mandrotsaka vola eto izy dia isy korotana poste électoral eto hagnainy sa mamila an'izany matoa sany korotaninay anareo fa adievy sa mafana ary nataosika nandreny efatra taogno dia satria tia metraka ny lanjany atao hoe nareo moa miresaka ohatrany miresaka doctrine zay moa le ngarain'le importé fa zavatra tokony ataotsika doctrine eto Madagasikara mihitsy ny fanomezan-danja ny manam-pahaizana gasy omeo lanja ny intellectualisme ny fikaroana io endrika fampedina io resaka votovolona io na Madagasikara tsy voandroany tsy 2023 tamin'ny 2022 koa nefa nisina tadinao hoe alohan'ny handeha ny fandridrena gouvernement dia nasiana korotana kely daholo mpamakafaka isika tsy misy adinotsika ny zavatra misy eto amin'ny firenena io endrika famotena ny fikaroana sy ny fampianarana ambony io dia lasa manome vanana manam-pahaizana vahiny satria ny gasy zany simbasomaitsika malaivitsika tsaina moa Gasikara zao ny statistika mba azoko ary tia aprisika ny zandry mihitsy za mananjanaka anniversaire ny zanako faravavo zao androany happy birthday Joy anniversaire ny Joy androany mananjanaka mba tiako tafitako zany ary tadidio fa za dia dianatra tamin'ny sekolim-panjakana nianatra tamin'ny tsekoly tsy miakina fa rehefa maty ny raiky nianatra tamin'ny IPP CEG lycée université marina fa nandrato finarantany ivelany fa tadidio fa eto Madagasikara no ahafahana mandrato fahalalana ho an'ny Madagasikara zao na Madagasikara heno tsara Gasikara amin'ireo première année miditra eny amin'ny université reo ony zay vitsy kely io raha mitaha amin'ilay population 25% ihany taux de réussite tafiditra L2 75% zany dia fatiatiko ny fanjakana amin'ny resaka équipement sy bourse satria nahoana ambany be le niveau dia io dia mbola korotantsika io dia mbola voizitsika velantsika ataontsika fitaovana le zava-misy inany tsy anamboarana ny filanjareo ny resaka équipement jiro resaka momba ny volany sinsisa avereno any aminazy ny autonomie universitaire zavatra efa hitantsika ny tombontsoa amin'izany omeo ny université ny autonomie apetrao ny lasitra araky ny lalàna ifezana an'ireo olo rao resaka contrôle financier sy ny sisa ataovy zany fanjakana tan-dalàna ity dia potehtsika le zava-misy na Madagasikara endrika Gasikara dia miteny hoe tanao fa iny moa lasa ny raisina mivilana moa le teny ramatoam-panina zay filohan'ny fizavafia amin'le hoe resaka diaspora fa manana eny ny diaspora ary ny tena gasitsika manana fahalalana nareo fa zavatra misy dia zao betabe ny zavatra any Europa mbola tsy compatible ty Madagasikara aloha tia zao ny filohan'ny république dia tena ampifidy ny diaspora aiza rendroany no malagasy ary ato mbola tahatahina vao mafena le 13 million ko hay ny vola ary tsy misy ansioniko fa hitany Gasikara zany tena Gasikara isika malagasy averiko tadidinareo le niteneniko teo
le ny souveraineté adiany vahoaka ary manana ndraikitra amin'izany araky ny 2011-012 oa article 11 tsipika voalohany miaro an'izany souveraineté zany mpanao politika nitoko politika zany isika malagasy aloha dia isika no mahafantatra ny firenentsika dia tsika miara manapa-keto noho izany asandrasana izy sadeky izy ziky sy ny sisa tondray fa andao isika malagasy fifampiresana sa malagasy ary antsoko anareo efa amin'ny terrain io za zao efa nanao appel teto amin'ireny endrika ireny hoe président rajona européenne olona endry dia ampiavana zao mahita ndray efa misy olona rassembleur vaovao ary matosy tena ndrena solony haiko satria manodidina anazy io ny akamaroan'ireo solo tena vahoaka avy any amin'ny faritra maro manerana Madagasikara ataovy efa misy famakafakana maro samihafa naseho antsika reny angatana iona zay mandray n'le initiative monsieur Siteny monsieur Ravalomana Namarika monsieur Rajonar Mampianina monsieur Roland Ratsiraka ry monsieur Paraino Auguste ry reo fa hita koa Manangasangy ry madame Masgoula Mali ry monsieur Andro Bell sy zany mivondrona amin'ny toerana anankiray zay tsy ao anatin'ny fahefana rehefa ohatra ka tsy hainao antsika ireo olona reo ndao tsika hanana feo anankiray groupe politique anankiray hiafara amina sarisary io makio gasikara hoe lasa isy mouvance sy autre sensibilité ndray rehefa aveo isy mouvance izy telo mirahalahy dia autre sensibilité zany mety hoentin'reto ekipa ohatraohatra hoe olona ohatra ny Siteny reto rehefa ohatra ka tsy mahay fandamina teny zao tsika andao sika ohatrina hoana le endriky le fandaminana mantsy raha ohatra ka tonga dia satsy voalohany reo na Madagasikara tsy manana vahaolana concrète momba ny sosialin'ny vahoaka tsy sosialin'ny vahoaka ny mizara vary folo kapoaka sy ry cantonnaire Ivoliana Madagasikara tsy zany le izy ny malagasy am'izao tsika miteny zao na Madagasikara raha malagasy tsotsotra ohatra tsika miditra hôpitaly dia efa mibipa fahafatesana sy ny fanafody mitangana be ny vity mpanafody am'izao eto Madagasikara tsy vitany CVO sy ny tambavy izy ity ny fandripalemana na Madagasikara hitantsika zao reny hoe tany mora ranochrome ny teny le tovavy hoe 70 millions d'ariary ny rançon nomeny zareo anafahana ny havana sasa kely telo mianada kely mampalahelo Gasikara zany nge tsy vita tsy vitany vavabe tsy vitany vavabe ko zay koa izy zay ny amsony zavatra concret zany metsika zany ho any efa satria tadidio ninona resatsika na eo anivany fitandrona filaminana dia misy izany ao asa miala an'izany tsika tadidio fa any amin'ny sehatry ny corps hafa mety possible ihany hoe miprime ny fonction fa ny corps ny tafika tompoko tahaka ny corps ny reny magistrature reny koa dia ny grade reny toko misy ny atao hoe grade misy ny galona misy zavatra petratsika ao dia mandefitra ny olona no satria lasa hoe politika no mibaiko an'le izy fa misy fibaikoana lasa bokotra dimy hibaikitana roa ve mialatsiny fandaminana zany tompoko dia alaina tsy tokotoko ohatr'izay izy na Madagasikara efa nisany zany hoe fikonan-doha momba ny resaka défense efa nanao zany tsika ary misy filan-kevitra ambony momba n'izany eto Madagasikara mila mifandamina zany tsika ary misy ahiahy betsaka eto Madagasikara satria tsy aty amin'ny fanoherana namoaka an'izany fa avy any amin'ny fanoana fidorana hoe misy milisy eto misy fitaovam-piadina eto tsy sika ne mamorona zany ary misy sary zany misy feo zany ny daty ary fantatsika hatramin'ny daty hoe 21 février ny voany zany ny ahiahy tsy ahiavanana tena resy ny voaka malagasy raha économie en déclin ohatran'izao ny isina korotana mba tsy rehefintsika moa zavatra nitranga tany ana zao tonga tany Blinken tany Ethiopie dia hoe manome condition tonga dia mahitsiny ny Amerikana hoe ty misy fanampiana fa tsy omenay ny fanampiana raha tsy misy fampihavanana amin'ny Tigré zavatra ohatr'izany koa ny efa raha nitranga eto amintsika eto na dia efa miseho azy izy io hoe rehefa tsy fandamina reo dia idinay ny robinet ao koa fantatsika nefa io fikatsoana vola be dia be ny tany saintsika tsy voaloha rehetrarehetra io satria mandeha le principe na unicité de fonds sy crédit ao amin'ny trésor dia atsentsina koatan'izay dia tourné tsy fantatrany dia miankina betsaka amin'le aide budgétaire atsika dia rehefa tsy mitsofoka io tsy miditra eo tsy miodina le machine mihitsy zany Madagasikara dia vahana le izy manome zavatra du concret zany tsika zany Gasikara tena zavatra concret zany ary androzy vahaolana anareo zay ka za efa mandrozy zany za hoe rehefa tsy anao zareo anareo solombavam-bahoaka miandra anareo sénateur koa zay sénateur zany tompoko olokely sage zany ny fiantsonany zany
tsy olona mpitokatoka zavatra misy na alefa tsy mpandrombo zany fa olona mendrika ajaina zany. Nareo zany mahita mamandray san'izay toerana mahendry anareo zay sahazany firenentsika ve zava-misy zao midira amina fandaminana koa nareo aza mialokada mandanareo io mandaa électif io fa olona isoro isaky lalabi anareo zany misy izy tareo zany ege de efa manimbaziba ny endriky ny sens ny fanjakana naabry na Madagasikara olona mbo fidiny lasa mandokandoka olona manokana hatramina mpitandro filaminana kitana be no olona hoe satria promotion hoe titre exceptionnel ndray le grade mialatsiny fa hitanao tsy miteny anaran'olona zany ny mpitandro filaminana fa tanindrazana ho an'ny tanindrazana fa tsy hoe ny filoham-pirenena manala baraka ny filoham-pirenena manala baraka ny tanindrazana za hoe mony za mpampianatra fa tsy any de ampianatra eto on parle de la république de la patrie fa tsy olona endriky ny firenena lay olona mitondra ny mena mandaa eo ka rehefa lay firenena sy ny souveraineté mihitsy ny voasimbazimba ary na izy azy efa matsapa fa tsy tena manana fahefana feno afaka maîtrisen'lay firenena tsony dia mila miantso ny herivelona rehetra izy azavana tokony natao zany na Madagasikara averiko tsy lova tsy fananana manokana ny firenena fa tanindrazana iombonana ilana fifampidiniana matona sitsika ny hoe filan-kevitry ny fampiavana malagasy io tao amin'ny lalam-panorenana na sitsika ny organisme io dia satria betsaka ny zavatra isy tao amin'ny firenena dia ampitiavana tsy maintsy ny fakafakaitsika sy ny tranchetsika ohatr'izay le izy fa zava-misy dia zao io tsy fahaizanareo politika amateurisme politika nareo manosika ny olona favori nareo fa nareo ane tsy orakorahan'ny olona kory avelan'ny olona malalaka nareo mandeha milahatra amin'ny arabe rahanareo ny bus tsy andeha ny olona mandeha tongotra na de sorenary ny olona fa ny olona sakatsakana nareo io tsy menareo autorisation io omenareo sehatra ho favori le olona de asa gaga na ny olona rehetrarehetra manodidina anao lazainao fa mahatoky anao io mitokatokanao maire président sa tsy miala aminao président je reste fidèle asa gaga fitiavana zany tsy misy fitiavana noho izany ary allo tena fifaninanana araky ny lalàna ara-politika araky ny lalàna démocratique ny foto-kevitra moa zany marana principe démocratique no naovantsika fifaninanana eto ka mba ohatran'izay hitantsika teo reny hoe manaiky na de hita tsy misy zavatra misy leso ka de manaiky zay olona resy nareo zao de raha ohatra hoe mbola anao président de efa miomana anaiky ianao satria zay aloha zavatra hitanay hatreto efa misy handicap be ara-politika satria ny antoko TGV tena tokony mena sehatra tsy ny mena sehatra fa mapary sy ny ary-madany ny mena sehatra io fa ny ala aby am'izay sao azatra amin'ny evita tonga de zay tsy manome consigne de vote anisany efa misy tika be satria anisany antoko evena koa hoe ho pilier le fanjakana pion tsy fantatro ahoana ny andikany zarefy an'izany analyse ihany koa zany tokony hipetraka tena za amin'ny tena anao gasikara raha tena mandeha araky ny tokony ho izy ny fifaninanana ny analyse zay ataoko sangisangy fifaminanina il y aura plus d'ange graduel à la prochaine mandature analyse zany averenao aminary efa tsy marina fa nareo mazaka zany nataonareo tena miparivianara kely fa nareo mako sa mazaka ny raha nataonareo sy apody aminareo ny endrika 73 député io mety hivatika 105 député io satria 105 nirana motion tsazaka ny député zavatra anaovanareo an'panina io zay raisiny zareo reny io tsazaka ny député ny fandrefindrefe ministre tsy mandray telefôniny io tsazaka ny député ny atao hoe agnareo ny tsy député resy agnay tsazakany zany ny vahoaka no ny fidiny io fa sa olony tendrena io tsazakany zany ary ny olona ny modina angingina sy nadokadokanareo tao efatra taona fa nanomany io ary ny député rehetra am'izao saika ny 95% dia efa manomana an'ireo élection tsy mirarahany zay le présidentielle zany ro zavatra hitako sur terrain zany fa tsy famakafakany eto amin'ny latabatry gasikara fotsiny ka miteny anao hoe pion ny antoko ohatr' zao efa roa zay zany efa roa zay de za aloha zany ny MMM efa tena ny alina raha tena fa adversaire ny ina moa ty ny avi mafy ane zany sasakra be andrina zany ary efa flo izy zao tsy flo tsy nangendry matovo Norbert flo piara-mitatra moa isy iny fa flo izy zary izy vice président l'Assemblée nationale iny nataonao io tsy vongotra nareo tao zany raha vao any bureau national raha masanareo bureau permanent raha masanareo
destituer voany raha masahana reo ataovy ny dissolution raha masahana reo ataovy titanao jerevany hoe niavana zany ny atoko nisy ho azy rehefa nilatsaka ndre matoa Jean Louis fa izy nilatsaka tamin'ny anarany toanany time lia raiky zany tsy raha manana na olom-boafidy raika mety izy mianakavy any ary mikabana anatin'izany io azy ngiara olodina efa manao batra mesure izy dia efa averina manao an'le maitsomaitso indray rehefa afisainky fa izy rery sisy manao an'le orange zany hoe tetena zany hoe miaraka aminay efa sa orange koa fa iary ery mody orange fa rehetra efa maitsomaitso analyse zany zay sarina seho teo batra izy dia ny fianakaviana nanao an'le maitsomaitso gasikara io moa zany ny freedom fa manomboka mangingina mihitsy toto ao tontolo ala mangingina efa fantatra koa zay otry aleo ary le mahita anazy miteny foana iny toy zay izy mody mangina ohatran'io ny TGV moa zany resako anao frustré zany satria tsy misy olony TGV placé zany any teneniko anao zao gasikara secrétaire national ny TGV anankiroa ny flotte ny fianaratsosy toliary ny ambiny ny any avaratra ny lavanilina amin'ny dengringole io ny any tamatavy ny reny 2 io potipotika io ny any masangaba hitatsika teo iny tena tsy voarina ny lalana etsetra anjaratsika ny mandinika sy metrehtra eto Antananarivo moa Analamanga mba miezaka ihany le zoko be rahery fa tsy tavavoaka koa lehibe ny tanàna dia manao tip-top sisa petsaka ny zavamisy le zavatra mifrustre an'ireo olona ao anatin'le antoko le zatsika fa TGV tsy nomena sehatra zany hoe tena anao politika efa ty amin'ny farany vao hoe tsy akazany zavatra misy tadedio tsara fa ny fananana base stable amina fanaovana politika amin'ny fanomezana andraikitra olona lasa mampianatra anareo politika mako azany anareo metrehitra any endry olona androany antiany olontsolo olona aminay fianaratsony zao dia mba misy namana tena nanoana mafy an'io dia aty amin'ny farany vao mba mahita mamy mba natao hoe gene communal le zoky zany izy zoky samporte fahita hoe elabe zay dia avao tenenao manao hoe g dia ianao ve izy ohatra faly am'izany ny olona na Madagasikara misy olona milatsaka avy any hitanao be zao reny ohatra hoe misy olona tao amin'ny présidence dia tamin'ny alarana antoko hafa izy dia niala tamin'ny antoko izy tenenao ministre rehefa avy eo dia miteny fa io olona io fa TGV ary nefa zay nitakin'ny rosy sy raha olodinina hoe mba tendreo rangaha le mpitolona fa meo moyen fahana manao politika izy ka ny moyen fahana manao politika eto Madagasikara koa na Madagasikara dia ny fahefana mahafana manana vola inakena fiainantsika amin'izany dia manontany anareo aho zao marina fa misy fond any anatin'ny ministère finance any fanampiana ny institution service-ny zany farana bavrindra ve TGV dia niteny zay ny teneniko hoe pire noho ny tamin'ny HVM io sy zay nisy ny tena olana tamin'izany tsy misy olona tena hoe HVM fa niaraka tamin'ny président izy dia manao cravatte manga fotsiny vao nialy président hitanareo zavatra amin'izany anao ahoana no aviny le filoham-pirenena misy adihevitra zany zao manao hoe za aloha voix varavaran-dehibe zay sa isody varavarankely efa nyteneniko ny ana fitiavana misy zavatra nao ny diany ambady ako any zay manosika amin'ny teny an'izany hoe fitiavana dia hoe vitahotra amin'ny farany le mandat président aza milasaka anao dia misy tena matahotra sahady eka dia hoy zay manao vary fa efa niteny azy zay satria tsy afaka atokisanao daholo tsony olona mandokandokanao rehetrarehetra io dia bosoleo na ny firenena na ianao hatramin'ny voalohany fa io moa vavako somisira dia averiko hoe ny fifandaminana tsy maintsy atao ary zavatra indispensable zany averiko raha toa ka ny resaka tamin'ny filohan'ny république ny commissaire avy amin'ny Union européenne dia niteny zareo fa ny zavatra nresana tao dia olo ny resaka aide humanitaire momba resaka voina dia niteny tao ma zareo mahakasika ny resaka fampandrosoana fa ny zavatra nyteneniny zareo zay tsy niteneniny pazin'ny mpitondra dia ny hoe les indispensables réformes structurelles averiko fahatelo farany resahany ao amin'ny voniny européenne akoatra ny aide humanitaire sy ny fampandrosoana zay anohanany any Madagasikara dia hoe les indispensables réformes structurelles fanatsarana fanovana ny rafitra zany resaka senitsika resaka sesetsika sy ny sisa na Madagasikara mazavaka ambany topo vavaka somisira
anjarany any ko no mandraina tsy eo anatin'izany rehetrarehetra zany a tapitra ny fotoanantsika zarefy a tena vidividy kely izy rehefa miresaky tsika na zanatra zany izy nefa misy anjara fitenenana farany foana ka satria io a mety ho fanentanana mety ho famitinana mety misy zavatra nomalinao kanefa tsy nanontaniko zany a de tena fotoana tena omenanao zay a rasiraka midrina mito heritina rasoary manana na izarefa niezaka antsika na dia tanora kely zandry kely olona kely mianatra foana amin'ny fiainana ary mampiseho an'izany hoe na dia mbola tanora ary a dia afaka liana sy afaka miantsehatra amin'ny raharam-pirenena isika marina tokoa fa misy ny fomba fiteny hoe haingam-pandeha ny tanora fa ny lehibe ny mahita ny lalana izany nisy oranan'ireo ray aman-dreny ary mbola ampirisiko foana ny ray aman-dreny a hoe hipetraka amin'ny maha ray aman-dreny ianareo a mba hijery a amin'ny maso tsy mitanila fa tena hijery ny taranaka faharoa isaorako tena isaorako ny tanora sy ny endrika olom-baovao manome rivotra sy aingam-panahy inspiration ho an'ny tanora ihany koa mba hanome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy tany dio fa very fanantenana ny olona very fanambolambelona matoa tena miditra aminao hoe tena hoe riske re zany gasikara hoe andeha hitsoaka dia amakivaky ny ranomasina iny sinsisa sy ny maro samihafa misy ary leny hoe ohatran'io tena efa mivarotra fanasy mivarotra tena conscience mitena zany hoe andeha angalatra olona dia atakalo satria tratran'le mijery vidéo angamba sy le Facebook ty efa tena simba le fanama malagasy fa rehefa misy ny fanantenana dia mba sitrana zay fahadisom-panantenana zay ka zay ny ampirisiko hoe nizy izy na izy mahita an'ireo endrika ireo misy amintsika neto tsy tena hoe endrika vaovao amin'ny politika e fa olom-baovao kosa nefa amin'le hoe hitondra ny magistratura faratapiny amin'ny Madagasikara fifaninanana apresiako zany nizy izy na izy mbola tsy lera zao afana milaza hoe arina zay aloha fa lera zao apresiana an'izany ary lera koa nefany afahana tena mametraka lamina ho an'ny vahoaka mba afahana hoe vahoaka tena resy lahatra tokoa amina hevitra voizina aminazy no fidiny ataony anatin'izy olary rehefa fa tsy hoe satria nanome vary anazy satria nanome t-shirt anazy satria nanome spectacle anazy ka zany apresiana mahafantatra zany areo ka zao koa farany ankasitrako koa ny fifoazan-tsaina sy ny fifoazam-panahy anareo olom-boafidy zay nomeny vahoaka fahefana ka resy lahatra fa hiverina any amin'ny vahoaka ka hipetraka amin'ny toeran'ny vahoaka satria zany tsy nisy tamin'izay lasa olona ohatranay no hitarainan'ny olona zay tsy manana fahefana akory dia lasa mpanitona laklosy tsy fidiny le olona ohatranay dia milaza marina fa io ho an'ny tanindrazana apetraky ny tantara eto zany ho an'ny taranaka ankasitrahana fiainao ny Real TV a ankasitrahantsika rehetra zay namaraka tany tokantrano a zay moa no azona tolotra tena fotoana tokoa dia averiko le fanamafisatra ny fiarabanana ny zanako faravavy jo anniversaire ny androany zava-dehibe ny taranaka sika malagasy aloha zay vaompanao politika ray mpianakaviana aloha vaompanao politika dia zava-dehibe ny ankonana ary ny fiadiana ho an'ny ankonana malagasy mba hanana fiainana sahaza andro fahalemana mba hivelona araky ny tokony ho izy fa tsy hitavandra ho lasa mandehaona mpangataka zay ny adiava nanaovana zao politika zao tsy misy antony raha izay fa aleo samy manao survie ny tenany ihany fa masina loatra ny tanindrazana ary tsy velantsika hiaina anatina indifférence na tsy firaraina zany mankasiraka andriamatoa rehefa manana heritina na izarefa anaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity mankasitraka tompoko hoe mahafinaritra natsiro be le resaka dia fotoana moa voafetra mandendra raha-pirenena raha misy ilana anazy mbola vonona foana zay ho asainareo amin'ny invité du jour mankasiraka inera tompoko sarokatsika rehetra niaraka niary torory taminay tamin'ity alina ity a mirary toromaso somamy ho antsika rehetra misaka ny mandrapitafa ao amin'ny raha mpisondra hito klasy vavy velomoa tompoko Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage,
Centre commercial Saint-Hilo à Muscat. Azo antoka foana fa atsirona andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.